Fahameraba-tsika tsirairay-avin'izay amin'ity alatsinainy fa 13 ny volana oktobra ity ary mirahakisoanao sahady ety am-piandohana. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara ny azy an-danitra, tolotra ianao ny dera, ny laza, ny haja sy ny voninahitra satria ianao tokoa nahary anay, ianao no ampisy anay ary avy aminao izay ondry fiandrinao ary efa voafidinao zanako tokoa. Ka dia mahatsiaro manana tombontsoa tokoa ny amin'izany. Kehitriny dia mahatsiaro ihany koa ny sorehetra nataonao teo aminay, fa dia isaoranay ianao eny fa na dia amin'ny zavatra ho avy tsy fantatray fa inonay fa mahasoanay mandrakariva. Dia foaso ny tompo ny fomam-panahinay. Andray ny teninao izay kehitriny dia mboleo zavatra ao anatinay izay mety ho fahazaran'ny ratsy rehetra anie dia esorinao anatinay fa ho ambolenao fahazarana tsara. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe mpanapaka ara-dalàna. Mpanapaka ara-dalàna. Nalaina amin'ny Matio 4:4 manao hoe fa hoy Jesosy taminy, mandehana ianao ry Satana fa voasoratra hoe Jehovah-Andriamanitrao no iankofanao ary izy irery ihany no tobohinao. Amen. Nanangona ny heriny rehetra Satana tamin'io fakapana farany io satria io ezaka farany io no hamaritra ny anjarany sy izay tokony ho mpandresy. Nitaky an'izao tontolo izao fanjakana izy sy ny toerana mahampanjaka azy eny amin'ny rivotra. Nentiny tena tendro ny tendrombohitra avo dia avo Jesosy ka naseho ny mivelatra teo anatrehany ny fanjakana rehetra teo amin'izao tontolo izao izay ela teo ambany fifehezana ka natolo ny azo to fanomezana ray lehibe. Nambarany an'i Kristy fa mety ho tonga fananany mora foana hozy izy ireo fanjakana rehetra ireo izay tsy mila miaro-pahoriana na loza izy. Nanome toky Satana fa hanome azy ny fahefana sy ny fanjakana, hanao azy ho mpanapaka ara-dalàna ho takalo ny zavatra tokana monja. Ny hany nangatahany dia iray ihany, dia ny ondrehan'i Kristy amin'ny mpanajana eo anatrehany toy ny atao ihany koa amin'ny olona ambony kokoa izany. Nandinika vetivety ny voninahitra naseho teo anoloan'i Kristy kanefa niala izy ary nandatsy hijery tsony an'io fahitana mamaha eo. Tsy nandany andro ny fandahatra tamin'ilay mpaka-fanahy izy ka ampidi-dozany fahatokiana efa mafy orina. Rehefa nangataka ny ankohofany Satana dia nanetsika ny fahatezerany amin'ny maha-Andriamanitra azy izany ka tsy nekeny intsony ny fitenenan-dratsy azy na dia mbola hijanonan'ny Satana eo anatrehany azy. Nampiasa ny fahefany amin'ny maha-Andriamanitra azy Kristy teto ka nandidy an'i Satana nanao hoe mandehana ianao ry Satana fa voasoratra hoe Jehovah-Andriamanitrao no iankofanao ary izy irery ihany no tobohinao. Tao anatin'ny firehariahany sy ny avinaviny dia nilaza tena ho mpanapaka ara-dalàna sy maharitra n'izao tontolo izao Satana, ho tompon'ny harena sy ny voninahitra rehetra ao ary mitaky ny ankofan'ny mponina rehetra ao toy ny hoe izy izany no nahary an'izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy. Ianao izay fanarahana tamin'i Kristy izy moa dia nilaza mihitsy fa hanome azy avy hatrany fahefana rehetra hozy izy raha manaiky iankoka aminy izy. Nampirehitra ny fahatezerany zanak'Andriamanitra amin'ny fitenenan-dratsy ny mpahary ka nanareny sy natonga azy nandroaka ny Satana. Hitantsika amin'izany ataoko fa tsy vao aminao iny tranga iny izay misoratra masina fa tsy nanaiky tokoa Kristy fa zava-dehibe tokoa izany hoe miankoka eo anatrehany Satana izany. Zava-dehibe izany tsy raisina ho zavatra tsy misy dikany indraindray dia raisin'ny olona ankehitriny ny fiankofana ho zavatra tsy dia tena misy dikany loatra ka miankoka na amin'ny sarivongana na amin'ny olona na amin'izay zava-maniry kanefa dia tsaroa fa zava-dehibe tokoa ny fiankofana. Ary ny ten'Andriamanitra moa dia manao hoe Jehovah-Andriamanitrao no iankofanao ary izy irery ihany no tobohinao. Izy irery ihany no azo iankofana satria izy ny mpahary antsika.
ary izy ery ihany no mpamonjy antsika, Andriamanitra saro-piaro ny Andriamanitsika ka tsy mamela antsika andohalika na iankohoka ny amin'ny zavatra hafa ankoatranazy. Izany teny zany anie mba hitondra hery-manao ary koa ahafahanao manitsy izay efa rehetra lalana ny diavina raoka amin'ny Kristy mandrakariva ny orenantsika. Amen. Raha ny malala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany, misaotra zay ianao tokoa nefa naresy ny herin'ny ratsy eny fa na dia naseho anao zao tontolo zao sy ny fisandohan'ny Satana, ianao kosa dia nitoetra ho matoky ny amin'ny mission izay napetraka teo aminao. Izay koa dia ampianaro mba hitoky mandrakariva amin'ny teninao, hitoky ny amin'ny teninao dia ny Baiboly zany mba ho vatofantsiky ny fijoroanay ho amin'ny fahamarinana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.